FPMM-Ziona entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Hafa tokoa anao Jesosy, ary izay tokoa no mahatonga anay ahatsiaro isan'andro fa Andriamanitra izay mahagaga tompony fahefana rehetra ny tany lasy an-tany, nahary anay mba ho sambatra hiadana. Ampianary roa mandrakarivo izay hino anao, ampianary roa isan'andro zahay hitombo fononao aminao, ataovy matoky anao feno sy tanteraka zahay Jesosy. Fa ianao nilay Andriamanitra rehetra, tompon'ny tompo sady mpanjaka ny mpanjaka, ilay tsy miova maro sy ny roa mandrakizay. Aoreno tsara ao amin'ny fonay Jesosy sy ny fitiavanao, ary ataovy izay miantombona tsara miandry ny famonjenao amin'ny lafiny mpiainana rehetra. Mankalaza anao sy mitsoaka anao izay mivoninahitra anao, ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, tiany amin'ny fitiavana mandrakizay, adetreo feno zahay tompo, mangataka famindram-po aminao, famelan-keloka ny fanadiovana amin'ny rano sarobidy, ataovy mahatsiaro isan'andro tokoa izany fitiavanao mahagaga izany. Misaotra tompo manalo, tidiraina sy miambonahitra ny rozanakafany masina, anao hatramin'ny taloko mandrakizay, fa hatrea kosa amin'ny lalan'ny fainao masina ny mpanomponao tsirairay avy. Amin'izao fotoana izao andrenesana ny feonao, dia ny feon'ilay zanak'ondry tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina. Niderany azy zany saotra aminao, amin'ny kosa ny fahasoavana manambiampy, amin'ny ranao Jesosy avy any Nazareta no zany misy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny fahasoavana mampiadalana avy amin'Andriamanitra raintsika, Jesosy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Manam-pinoana ve ianao? Izay no hevitra izay mpanjintsika mity andro itiriavana. Eny marina tokoa fa malona ireo zavatsarotra maro samihafa izay interalovan'ny olombelona, malona ny fakapanahy, ny fizahanttoetra ary ny fahasarotan'ny fiainana, dia mety rampana tokoa ny olona tsy hijery intsony ilay amin'ny masom-pinoana, masom-panahy, ilay Andriamanitra izay tia, izay miahy, mikarakara, manana fandarana tsara ho an'ny tsirairay avy, fa mioka kosa alohan'ny zavatsarotra samihafa izay mety lalovany. Anio ny tompo dia manontany antsika tsirairay avy, raha mbola manam-pinoana azy isika araka ny teniny izay voarakitra ao anatin'ny Baiboly, soratra masina mivelatra ho antsika isan'andro. Fa hoy tokoa ny tompo ao amin'ny filazantsarany izay nampatsaheviny dia ny Jeremia toko faha 8 ny andininy faha 12. Jeremia toko faha 7 andininy faha 12. Jeremia 29:11 fa izaho manalana heverina anao tondra fiadana fa tsy loza, hanananao fanantenana amin'ny farany. Ary ao ihany koa ny tompo mampatsiahy antsika ao amin'ny Filimpianina toko faha 4 ny andininy faha 9 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika, fa Andriamanitro hahatanteraka izay rehetra tokony ho anareo araka ny hareny amin'ny voninahitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Mino ve isika fa Andriamanitra dia mpahary lanitra sy ny tany? Mino ve isika fa fiandohan'ny zavatra rehetra izy? Raha izay no izy tiako tsika tsiaro fa Andriamanitra tokoa dia manadrafitra maty paika izay haharitra ety an-tany ka hatrany an-danitra ho an'ny tsirairay avy. Mino ve isika fa ao amin'ny Jesosy Kristy dia hita ny vahaolana, ny valiteny amin'ny olam-piainana rehetra izay manjo antsika isika ety an-tany? Raha izay no izy, atsaro ary ny finiavantsika isan'andro hifehy ny zava-misy izay tsy ho am-pialan-tanantsika. Inona moa zany zava-misy tsy ho am-pialan-tanantsika izany? Ny zava-misy tsy ho am-pialan-tanantsika dia ny toetrandro, ny loza mety hitranga. Zava-misy tsy ho am-pialan-tanantsika dia ny lafiny ara-toekarena izay mitranga eo amin'izao tontolo izao, na ny ara-pahasalamana, na ny zavatra izay mifamaofao amin'ny fiainantsika izay tsy hananantsika fahefana. Koa raha mino ny Jesosy, aoka isika atoky azy fa manana vahaolana izy amin'izany olana rehetra izay mitranga eo amin'ny fiainantsika izany. Fa io ny salamo maambara antsika
ao amin'ny 7:30 ny andininy 7 hoe amin'ny aran'i Jesosy miantombena tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manantena azy, aza tezitra amin'izay ambinina amin'ny lalany dia amin'izay olona manao sain-dratsy. Matetika tokoa ny olona na dia kristianina aza dia rehefa mijery ny ratsy fanahambinina tokoa dia mialina ary tezitra satria misy tokoa iverin'ny masontsika fa olona manana sain-dratsy kanefa dia ambinina amin'izay alehany tokoa izy sy eo amin'ny lalany. Amin'ity andro ity ny tombony dia mampatsiahy antsika amin'izao fotoana izao Jesosy dia milaza amintsika hoe miantombena tsara miandry an'i Jehovah Tompo, miandry an'i Jesosy Kristy ilay tompony fiainantsika. Aoka isika hanana izany mandrakariva. Mino ve isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra dia ampy ho antsika, ny fahasoavan'i Jesosy dia ampy ho antsika, izay fahasoavana tsy manam-petra, fahasoavana amin'ny zavatra rehetra. Noho izany ary raha izay no inoantsika manantona an'i Jesosy mandrakariva amin'ny fanetretena dia avelao ny eritreritra rehetra, avelao ny adi-tsaina rehetra izay tsy mahomby hiala amintsika, hiala amin'ny fahazarantsika isan'andro. Minoa ny Jesosy Tompo ary minoa fotsiny ihany hoy ny Tompo amintsika. Inoantsika ve fa ny lalan'Andriamanitra dia avo raha mihoatra amin'ny lalantsika? Inoantsika ve fa izany fandahan'Andriamanitra izany dia any manerinnerina eo amin'ny lanitra izay jerentsika eo aza dia any no refy misy ilay fandahan'Andriamanitra, ilay programan'Andriamanitra sy ny rafitra izay nomanina antsika, mihoatra amin'izay fandarana eritreretintsika, amin'izay lalana tiantsika tao. Raha inoantsika aza fa ambony dia ambony lavitra noho ny eritreritrintsika sy ny saintsika sy izay mety sitrapontsika ny hevitr'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy dia avelao izay momba ny tenantsika fa ifantoy kosa Andriamanitra izay voalohany amin'ny zavatra rehetra, Jesosy izay fiandohana sy fiafarana, izy ny tompon'ny tantara, izy ny tompon'ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, satria tokoa lalan'Andriamanitra dia tsy lalantsika ary izay hevitritsika dia tsy mba hevitr'Andriamanitra fa avo tsy takatry ny sainy izany. Ry havana, mino ve isika fa tonga Jesosy hanao ny zavatra rehetra vaovao, hanova ny zavatra rehetra ho tsy teo ny taloha intsony? Raha mino izany ianao dia atsaro ary manomboka anio izay fiheverana ny amin'ny lasa, nenina ny amin'ny zavatra tokony ho natao ary ihany koa nenina ny amin'ny zavatra izay notanterana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa hoy tokoa Jesosy amin'ny anaran'ny Tompo, Apokalipsy 1:25, ary olona mipetraka eo ambony seza fiandrianana, indro havaozoko ny zavatra rehetra. Ary koa izy sorato fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Havaozon'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra, ny saintsika, ny fanahintsika, ny fombantsika, ny toe-javatra rehetra misy, havaozon'i Jesosy avokoa izany rehetra izany. Ary raha havaozy izany rehetra izany dia izao no izy matoky fotsiny ihany fa efa novan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho araka ny sitrapony, novan'i Jesosy Kristy ny zavatra rehetra ho araka ny sitrapon'ny rainy. Mino ve isika fa ny afo mpanadio avy amin'ny fanahy masina dia mahatsara antsika? Mino ve isika fa mahatoky Jesosy Kristy azo itokisana fiainatra tanteraka eo amin'ny fanatanterahana ny asantsika, fanatanterahana ny fikarakarantsika ny tokantranontsika, ny fanatanterahana ny asan'Andriamanitra sy ny fijarotsian'olombelona amin'izao tontolo izao? Matoky izany ve isika? Mino izany ve isika? Raha izay no marina dia aoko isika andeha ampahatokiana an'i Jesosy mahalona fizahantsoetra rehetra, mahalona ny mety fanantenana sy ny alahelo izay mitranga eo amin'izao tontolo izao fa
misaora kosa ny Jesosy amin'ny zavatra rehetra mba hahatonga antsika hanana anjara amin'ny izay fanantenan'ny Tompo sy ny fahorian'i Jesosy Kristy, satria tsika dia miara-miombona fanahy miompi-tia amin'ny ankehitriny sy ho mandrakizay. Aoka ny Tompo hitoetra amintsika azo tsika toko sy fanantenany amin'izany. Fa ho tokoa ny voalaza ao amin'ny Petera voalohany, toko voalohany, ny andininy fahafito amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'ny toe-pianahanareo araka an'Andriamanitra dia fitiavana ny rahalahy, ary amin'ny fitiavanareo ny rahalahy dia fitiavana ny olona rehetra. Ary ihany koa mampatsiahy antsika izy araka izany tenin'Andriamanitra izany tokoa, fa izy dia mitoetra amintsika mandrakariva ka mampitoetra ilay famindram-pony dia ny voasoratra ao amin'ny tenin'Andriamanitra hoe mba ho hita ho fiderana sy voninahitra ary fankalazana ny fizahn-toetra ny fononareo izay tsara lavitra no volamena mety ho simba na dia voazahn-toetra tamin'ny afo aza dia amin'ny hisy hoy ny Jesosy Kristy. Zahn-toetra amin'ny afo ny fonontsika. Mino ve isika fa raha misy toe-javatra manahirana, raha misy fahoriana mitranga ny fanarantsika an'i Jesosy, raha misy zavatsarotra manahirana ny fanahy ny fony saina, mino ve isika fa ain'Andriamanitra mamoaka antsika ho mpandresy anatin'izany, ary mino ve isika fa famolavolana ny fonontsika izany ka fampidirana antsika ao anatin'ny afo, dia ny afo ny fanahy masina hahatonga antsika hadio tanteraka, hahatonga antsika ho afaka amin'izay rehetra tsy nambolen'Andriamanitra ao anatintsika ka hitombo finoana. Mino ve isika fa fandahan'Andriamanitra sy lalana izany. Raha mino izany isika dia matokia an'i Jesosy fa aza misalasala na mianahana. Mino ve isika, mino ve ianao fa fantatr'Andriamanitra ny fonony tsirairay avy ary tsy misy miafina ao aminy izay rehetra ihany koa mitrango amin'ny fiainantsika. Eny, tsarovy koa fa Jesosy dia efa nandalo izay rehetra fahoriana mety manjo antsika satria efa tonga olombelona izy. Raha mino izany ianao dia tadio fa misy fandresena izay omen'i Jesosy anao satria efa nandresy taloha anao izy ary efa mitondra izany fandresena izany, araka izay nampahatsiavana amintsika tokoa hoe ety amin'izao tontolo izao no nahitanareo fahoriana fa matokia izaho efa nandresy izao tontolo izao. Mino ve isika fa ren'Andriamanitra ny tomaniny fotsika rehetra manoloana ny fahoriana izay mitranga. Mino ve isika fa ren'Andriamanitra izay rehetra mitranga amin'ny fiainantsika ka satria mahatonga antsika ihany koa alahelo manoloana izay rehetra mety tsy fiovampony ny olona manodidina antsika, ny tsy fiovampony ny fianakaviantsika. Raha ohatra ka ankehintsika fa marina izany raha inoantsika izany dia izao ako isika hatsiaro fa ny fahavaky ny marina tokoa dia mahery indrindra araka ny tenin'i Jakoba ao amin'ny toko 5 ny andininy 4. Dia azo tohizana lava be izany fanontaniana apetraky ny Tompo amintsika izany. Raha mino isika fa efa maty Jesosy nandresy ny fahatesana sy ny fahotana, ako isika ary hatsiaro fa efa noreseny ny fahotana eo amin'ny fiainantsika sy ny endrim-pahafatesana rehetra mitrango amin'ny fiainantsika teo amin'ny vohitry Kalvari. Izany rehetra mampatsiahy antsika fa efa noresen'ny Tompo avokoa ny zavatra rehetra eny hatramin'ny fahafatesana, fa efa nitsangana tamin'ny maty izy ary ihany koa mipetraka ao amin'izay fiandrian'Andriamanitra mandrakizay. Andehantsika ino fa nataon'Andriamanitra mpiara-miombona lova amin'ny Jesosy isika, mpiray lova aminy sady mpandova ny fiainana mandrakizay eo aminy. Dia aoka isika andeha tahaka ny mpanjaka, tahaka ny zanaky ny mpanjaka satria nofidin'Andriamanitra mba hanana fiainana mandrakizay satria naman'i Jesosy, zakaizan'i Jesosy isika araka ny teny hoe tsy ataoko eo mpanompontsony ianareo fa ataoko eo sakaiza. Raha manatanteraka ny sitrapoko. Ry havana ny Tompo amintsika, ny finoana hitombo ary koa ny fahatokiantsika azy tsy ahazongozonina na ny ankidonana ny kiatra
aoka ry fantoka amin'nysositsika sy anty fijaliany aneo ampitso ary mandrakizay ho azon'ny voninahitra ho antsika ny fiadanany ivavaka isika. Jesosy malalo ampianaro zay hino fa eo ianao, ampianaro zay hino fa ny lasa rehetra eto amin'ny fiainanay dia efa nifafanao tamin'ny ranao ary izay rehetra tsy araka ny sitraka ao tanatin'izany rehetra izany dia efa nidiovina. Misaotranao Jesosy ny amin'ny hoavy izay mamirapiratra omenao anay satria ny lanitra no vahanao dia ny seza fiandrananao mihitsy no nataonao iombonanay. Tsy hoe raisinao ny mandrakizay fotsiny izay ka ataonao mpanompo fotsiny ihany fa raisinao mandrakizay zahay hiara manjaka aminao. Tsy misy teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao ary tsy hisy eo amin'ny tantaran'izao tontolo izao mpanjaka hizara ny fanjakany amin'ny olona izay entiny afa-tsy ianao Jesosy avy any Nazareta. Mankasitraka mankatelo erim-poram-panahy izany. Ataovy ary zahay ampitraka ny lohany mandrakariva hijery ny lanitrao ka nantenanao amin'ny zavatra rehetra amin'ny lafim-peany rehetra na iny kidoninkatra dia hijoro mponompon'Andriamanitra mahatoky fa ato anaitinay ianao, manodidina anay ianao, mitaridalana anay ianao ary ampianaro ino zahay fa ny tana mairinao avy amin'ny lapan'ny voninahitra ao dia tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofinao dia tsy mba lalindalovana fa mahare fa nanamboatra ny sofina tokoa fa tsy hahare ary izay nanamboatra ny maso fa tsy hahita fa mahita ianao ary mahare ary miara-miaina aminay tokoa satria ny fananao masina dia mahery eto anivinay. Mino zay Tompo ampitombony fononay amin'ny zavatra rehetra. Dia totranao ny aditsy ny voninahitra ary Tompo sy mpanjaka ny mpanjaka. Fa aminay kosa ny fahasoavanao Jesosy Kristy, ny fitiavanao Andriamanitra ray, ny hery sy ny fampiraisana avy aminao fanay masina ahatsiarovana isan'andro fa izahay no sarobidy indrindra ity an-tany noho ny fitiavanao Jesosy. Misaotra Tompo. Alleluia. Amen.